faliana ho antsika ny nanomboka ny asa taty Vohitsara tamin'ny lafin'ny fanorenam-piangonana. Zavatra telo lehibe no antony io fanorenam-piangonana io. Voalohany dia toerana marefo Vohitsara. Fa ny faharoa dia miezaka tsika izany mitoro ny filazantsara mba tsy tarany aoriana ny sasany. Fa ny fahatelo fakana dia ny antony nandrerana ity fiangonana ity dia ho fanabeazana ny olona mihitsy. Fanirian'ny fiangonana dia ny hoe isekoly miaraka amin'ity fiangonana ity. Dia tena safidy zany ny hoe ety amin'ny fiangonana iray ao anatin'ny poste d'évangélisation manerinerina mananganana izao fiangonana iarahana amin'ny FJKM Ambohitantely izao. Dia efa nomen'ny foibe ho andraikitry ny fiangonana FJKM Ambohitantely ny fanondrenana izao asa izao. Vokatry ny fisiany izao tetika asa izao dia mampifandray ny fifankatiavana eto amin'ny mpiara-belona, mpiara-monina. Dia manararoatra misaotra ny fiangonana aloha ny fiangonana Ambohitantely amin'ny asa fanohanana rehetra ny fahafoizan-tena ny fahafoizam-bola. Lalina anankiray hampisokatra ny fiainam-panahin'ny olona ary tsy amin'ny lafin'ny ara-panahy ihany fa na ny ara-tsaina na amin'ny lafin'ny famokarana ihany koa ny ara-batana ary indrindra fa ny fihetsem-pon'ny olona. Ny trano ahorona eto zany dia mirefy 1,27 metatra amin'ny 20 metatra. Ho atao amin'ny biriky tanimanga. Ny fomba hanatanterahana ny asa dia misy ny fandraisana anjaran'ny avy eto an-toerana izay tompon'ny fanondrenana, fa ny FJKM Ambohitantely kosa dia manampy amin'ny fanatanterahana an'izay asa izay. Dia isaoran'Andriamanitra fa ny fifanarahana eto zany dia misy teknisianina 2-3 eo avy any Ambohitantely, ary ny ambiny kosa manampy an'izy ireo dia zareo kristianina eto an-toerana no mifarimbona fanatanterahana ny asa mandra-pahavitan'ny fanondrenana manontolo.